aoka hivavaka isika rehetra. Misaotranao indray izay ry Jesosy tomponay eo noho ny nanomezanao ity fotoana maminay ity. Manakabaranay aminay indray ianao anio ka dia miaino anao izahay ary manjaka fena tomponay mamindrafo aminay no fahotanay tompo. Amin'ny anaranao no nampanaja-bavaka izany. Amen. Ry sekolady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra voalahatra otorina amin'izao alahady faha-enina manaraka ny trinité izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsarany Matio. Matio 5:1-20 ka hatramin'ny 4:1-20. Matio 5:1-20 ka hatramin'ny 4:1-20. Toy izao no favaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa lazaiko aminareo, raha tsy mihoatra noho ny ampanora-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Efa renareo fa holaza tamin'ny taolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia miendrika hoelona amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tesitra amin'ny rahalahy dia miendrika hoelona amin'ny fitsarana. Ary nazovina no amin'ny rahalany hoe olom-pona ianao dia miendrika hoelona amin'ny sinedrona, ary nazovina no hoe foky alahy dia miendrika ho amin'ny elo rehetrafo. Ary amin'izany raha mitondra ny fanatitrao ho eo amin'ny alitara ianao ary eo no matsiary fa ny rahalahinao mananala elo aminao, dia avela ho eo amin'ny alitara ny fanatitrao ka mandehana aloha ka atao izay havananao amin'ny rahalahinao, ary rehefa miverina dia voatero ny fanatitrao. Miavana faingana amin'ilay manana ady aminao raha mbola miara-dia aminy ianao, fandrao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin'ny mpitsara, ary mpitsara kosa hanolotra anao amin'ny mpamatotra ka atao ao an-tranomaizina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa, tsy ho afaka ao mihitsy ianao ambara-pandohanao ny barina vety farany indrindra. Amen. Momba ny didy fahafiry ny antsika teo ry sekolady malala. Didy fahadimy. Matetika ho an'ny tsy mpianatra sekolalady zany dia ny fantany hoe mamono olona dia le mitsaboka antsy, le mitifitra ambasy, le mahafaky olona izany. Tsika ao amin'ny sekolalady koa nefa fampianarana hoe rehefa mandratra ny namantsika, rehefa tsika tesitra amin'ny namantsika ka mandratra azy dia efa famonon'olona izay. Dia izao androany indray isika dia ampianarina izao. Rehefa makahala ny rahalahintsika isika, rehefa makahala ny namantsika izany, dia efa famonon'olona izany. Ary izay mihitsy ny ary natao hoe famonon'olona. Rehefa makahala olona ianao dia famonon'olona izay. Noho izany, ho antsika izay miteny hoe tsy tiako ihany iny, tena makahala ny ihany iny, halako ihany iny, dia izao mpamon'olona isika izay miteny andreny. Satria Jesosy miteny hoe rehefa makahala dia mamon'olona izay. Misy teny koa ato hoe miteny hoe olom-pona ianao na hoe foky alahy. Rehefa ny olona lazaina fa olom-pona na hoe foka, izany hoe tsy misy ninina zany, tahaka ny olona maty azy zany, tahaka ny mamono anazy ihany isika. Ary azadiny fa Andriamanitra rehefa nahary ny olona dia ahoana moa? Ary Andriamanitra nahita indro manino tsara izany. Noho izany tsy misy diso mihitsy antsika raha miteny hoe olom-pona ny olona anankiray, hoe maty ny olona anankiray. Ka mba mitandrina ihany tsika rehefa miresaka amin'ny namantsika, miteny namantsika hoe inao io ohatr'izao, ianao ino ohatr'izao. Mety tsy miteny an'izany mivantantsika hoe olom-pona fa fitentsika indraindray ianao ty tena ohatr'izao, dia tena fanambanina an'ilay namantsika hoe tena zavatra tsy misy dikany. Tsy mety ireny, namany mamono olona ihany ireny. Ny zavatra tahaka an'izany dia ahafahantsika miavaka amin'izao tontolo izao. Ny an'izao tontolo izao mety hoe ilay mamono olona mibasina, ilay mitsatoka ratsy ihany, fa ny antsika andao aseho mihitsy hoe tsy vitany hoe izany ihany tsy ataontsika, fa isika sady tsy makahala ny namantsika ary tsy miteniteny foana amin'ny namantsika. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy mba fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana sy ny fiombonana am-panamasina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao kombandaka izay. Amen. Mbola hivavaka isika. Dia mbola misaotra anao izay ry Jesosy noho izany teny nomenao anay izany. Ampio ary izay tsy hankahala ny namanay ary tsy teniteny zavatra mampiseho fa olom-pona izy. Amin'ny anaran'i Jesosy no nampazavavaka izany. Amen.
Jesusi miainuni feuni makatuni tenini zete naunjeni Jesusi miainuni feuni Jesusi miainuni feuni makatuni tenini miaina amizani jambula yetwantani miainuni feuni makatuni tenini fiada nananumenya chani miainuni feuni makatuni tenini miaina amizani jambula yetwantani miainuni feuni makatuni tenini fiada nananumenya chani Isekia iainuni feuni hankatuni tenini salu mahoande isekia iainuni feuni Jesusi miainuni feuni hankatuni tenini miaina amizani jambula yetwantani miainuni feuni hankatuni tenini fiada chani miainuni feuni makatuni tenini miaina amizani jambula yetwantani miainuni feuni makatuni tenini fiada nananumenya chani Kiahunjeni Jesusi tuliuni tenini ambarauni tenini isi kiahunjeni Jesusi iainuni tenini Jesusi miainuni feuni makatuni tenini miaina amizani jambula yetwantani miainuni feuni makatuni tenini fiada nananumenya chani miainuni feuni makatuni tenini miaina amizani jambula yetwantani miainuni feuni makatuni tenini fiada nananumenya chani Soyons unis dans la prière. Merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu nous as donné. Merci pour ce merveilleux moment afin que nous écoutions ta parole. Envoie-nous ton Saint-Esprit afin que nous pouvions te rendre grâce et que nous connaissions ta volonté. En ton nom Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce, l'amour de Dieu et Jésus-Christ soient avec vous. Amen. En ce 6e dimanche après la Trinité, la parole de Dieu qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 20 au verset 26. Matthieu chapitre 6, verset 20 au verset 26. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Excusez-moi, c'est le chapitre 20. Chapitre 20, verset 20 au verset 26. Au nom de Jésus-Christ. Je vous l'affirme, si vous n'obéissez pas à ce que Dieu demande mieux que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, ne commets pas de meurtre. Tout homme qui en tue un autre sera amené devant le juge, mais moi je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre son frère sera amené devant le juge. Celui qui dit à son frère,
imbécile sera amené devant le conseil supérieur. Celui qui lui dit « fou » mérite d'aller dans le feu de l'enfer. Si donc tu viens présenter ton offrande à Dieu, à l'autel, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère. Puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Si quelqu'un porte une accusation contre toi et que vous allez ensemble au tribunal, hâte-toi de te mettre d'accord avec lui pendant que vous êtes encore au chemin, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te remette à la police et qu'on ne te jette en prison. Je te les déclare, c'est la vérité, tu ne sortiras pas de là tant que tu n'auras pas payé ta dette jusqu'au dernier centime. Amen. Alors, ici, Jésus parle du commandement de quel rang? Combien? Le 5e commandement, exactement, qui dit que nous ne devions pas commettre de meurtre ou on ne doit pas tuer. Alors, nous, les membres de l'école des dimanches, ceux qui ne sont pas dans l'école des dimanches, croient que tuer ou commettre un meurtre signifie tirer avec un pistolet ou encore planter un poignard dans quelqu'un. Oui, ce sont des meurtres. Mais nous, dans l'école du dimanche, on nous enseigne que même si on blesse quelqu'un, si on est encore là avec quelqu'un et qu'on le blesse, par exemple, on lui donne un coup de poing et on le blesse, on le donne un coup de pied et on le blesse, c'est déjà un meurtre. Et aujourd'hui, Jésus nous enseigne autre chose. Si on hait quelqu'un, c'est-à-dire si on n'aime pas quelqu'un, c'est déjà un meurtre. Et oui. Donc faites attention. Vous qui dites « Oh, je déteste cet homme-là, je n'aime pas celui-là ». C'est un meurtre. Jésus nous enseigne d'aimer tout le monde, même nos ennemis. Dès qu'on déteste quelqu'un, c'est un meurtre. De même, pour les paroles que l'on prononce. Si on dit des insultes qui disent que les personnes sont rien, c'est-à-dire sans valeur, c'est également un meurtre. Car Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait était bon. Donc si on dit que quelqu'un est comme du vide, c'est faux. Par exemple, si on dit que une personne est un imbécile, c'est-à-dire qui est vraiment rien du tout, un moins que rien, un nul, alors c'est tout à fait faux. Dire ce genre de choses-là et faire des insultes, de telles insultes, c'est comme si on insultait Dieu lui-même. Parce que Dieu a fait des bonnes choses. Et si on dit que les créatures de Dieu sont mauvaises, cela signifie que Dieu lui-même est mauvais. Alors faites attention. À partir d'aujourd'hui, essayons d'aimer tout le monde afin de respecter le 5e commandement. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette parole que tu nous as donnée. Apprends-nous à aimer tous les gens que nous détestons, surtout ceux qui nous veulent du mal. Aide-nous à montrer que tu es le Seigneur et donne-nous la force afin que nous montrons que nous sommes tes disciples. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.